za tsy mba mamaly botana fa za miteny aminareo a tsy niozatra no entina mampandroso ny firenena fa ny saina tsy ny lobotolo no entina mampandroso ny firenena fa ny saina saina inona moa izy ny tondrana firenena raha ny zavatra hita nandritra n'izay nanomboka 2009 hatramin'ny 2025 nisy tanany ingay rajoely foana ny fitondrana ty firenena nandroso ve Madagasikara miembotra ary ny fifamividy malagasy rehetra tena mikena ary fadiranovana malagasy rehetra zavatra tiako tenena hoe hoentina misaina le izy raha mba nitafavoaka Madagasikara dia zay mampagaga saina ina le izy ka miteny ay ny filoham-pirenena hoe tsy amin'ny ozatra zavatra azo lazaina aloha za sy teny Rajira Solonayko sady sarim-bafy no tsy pelaka fa za sy teny Rajira Solonayko zay fahitana izay dia fiera amin'izay mihitsy zay fa ny fitondrana firenena tompoko dia ny vokatra no jerenao zavatra salamireny dia azo tarafana hoe aiza ho aiza ny lentan'ny fiheverana ara-politika ny olona mamoaka an'ireny teny ireny satria amiko a raha ny teny ny filoham-pirenena anazava hoe fiovan'ny toe-tsaina no ilaina ary tokony atao ampiheverana sy asiana fisainana tsara ny hampanasoana ny firenena dia mahagaga fa hoe teny mirefarefa amin'ny tany teny tena hoe tsy mendrika ny atao hoe olona mba manana ny toerana amin'ny eny ameteny meram-pirenena no anao resaka salamireny fa lehibe ny mpanohitry eto Madagasikara tsy iza izany fa isiteny Randriana Solonayko dia zavatra vitsivitsy no tianay ho resahina. Voalohany, ny filoham-pirenena, ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia ray aman-dreny ny vahoaka malagasy rehetra. Faharoa, ny fanaovana politika dia misy ireo teboka maromaro tokony ho ajaina satria izany atao hoe mpanao politika zany dia mpanabe ny vahoaka malagasy. Fahatelo, manana ny soatoavina ny malagasy, izany hoe raha io soatoavina zay ananatsika malagasy ny farantampony amin'izay dia ny fanajana ny ray aman-dreny. Ka manoloana ny fihetsika mamoa fady zay ataony Andriamatoa sy teny Randriana Solonayko zay maniratsira ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina dia manameloka tanteraka an'izay fihetsika zay fandroritana ny fanapa-kevitra mitranga ny fanambarana etseroa dia fa fantatra le fomba fiasa na le atao hoe mode opératoire. Ina le mode opératoire dia misitona zany resaka tatsika hoe mandany jiro na hoe resaka tsinanakanina na hoe fanodigodina ny resaka na hoe misarika ny olona tsy fantoka amina zavatra mety hoe zava-dehibe. Inona le zavatra misy tao anatin'ireo faneho-kevitra ohatrany hoe miandry voateny latsaka fotsiny moa zany hoe nalaza indray mantsy ny ozatra sy ny pelaka tato anatin'ny ataontsika hoe 4 ora moa zany zay teo amin'ny 2 ora teo nanomboka hatramin'ny lahady zany zao le ataotra hoe tsy efitra teny satria tao anatin'iny nisy resaka ozatra dia hoe ozatra sy ny saina, ozatra tsy ozatra fa saina dia namaly indray le izy ny tsisy ozatra zay le izy dia iny amin'izay zany no nyroitina
de miteny a ny tompon'andraikitra olombo-tendry, miteny a ministra, miteny a olombo-fidy, mpanoana ny fitondrany io hoe tena mirefarefa mitany zany ve ny mba hevitry ny mpanohitra roitina makany zany marina loatra hoe sao de mba midina ambany kosa ny lentany ataontsika hoe fanaovana politika eto Madagasikara satria ohatrany lasa am'zany resaka zany le fandeha lisy fa tsisy mihevitra ny tena hoe inona no mahazo ny vahoaka, inona ny manjo ny firenena, ahoany sika eo amin'ny toerana eo amin'izao tontolo zao. De eo zany no mahatonga n'ilay ataontsika hoe taridesaka teo zany ry Dania hoe misy mitondra an'le izy hoe tena io ranga misy ilgoma de roito, ary izy io zany rehefa tena mijery ianao am'le efa fomba fanao sy paikady tsy paikady akory raha paikady manko adika amin'ny teny malagasy adika teny mahazatra de ohatrany hoe stratégie fa zay zany le fanao hoe rendrehana amina zavatra tsy mahasoa ny olona zany amin'ny ankapobeny satria ohatran'ireny hoe manindry bokotra ireny hoe tindray ny resahana de samy mitsakotsako sy mandrirotra niny daholy ny pomba ny fitondrana zany fizahoany inge tsy azo adiny hoe tsy sery tongatonga ho azy zany fa na io setroka na io tena efa aretina na io tongolo mety kosa kay de ohatrohatran'izay zany de mila fatarina hoe inona ary mahatonga an'le izy de zao nge tsy hoe manao rirendasa tsy tsaroana fa raha tsinge zavatra nanahirana ny eno azy sy hoe iza moa ny teny an'izany voalohany ary inona moa hoe fatany ve ny zavatra resahana fa nisy resaka mivovonge nataon'olona ambony teto amin'ny firenena ry Dania hoe mivovo ny mpanohitra de mazava loatra zany fa misy sokajina olona malagasy olom-pirenena zany efa napetraka de hoe amin'ny fanoherana izy de efa napetraka koa zany nosokajina mihitsy le voatenina voambolana hoe mivovo de eo zany le inona monina mivovo raha hoe mitabataba de mbola mety hafa le nyresahana fa le mivovo mihitsy ny nanahirana ny sofina sy nanahirana ny saina ary mety nandona ny fo na eno azy ary zao ny olona ny teny azy sy namoaka an'izany hoeno amina lahateny zay manana ny na izy azy dia olona manana ny asiny sy ny vonahiny eto amin'ny tany sy ny firenena tsy olon'olom-pony faro raha ny toerana namoahana sy ny voahana zany teny zany de toerana manana ny asiny raha eto amin'ny firenena satria tao anaty rovana Antananarivo nge rovan'ny Madagasikara moa no nyresahana tonga ny voahana zany teny zany voalohany hoe ny vovo de eritrereto am'izany hoe na ny asiny le toerana sy ny lizy moa zany ny olona fa nieritreritra ny eny ny tena tafindamba zay fotsiny lizy ny tena tafindamba andao zany andeha ho avadika fa mbola niverina nge zany tsy nyre mandeha fantany amin'ny toerana hafa ihany koa ngamba mety tsy nanako tsara ve tsy niako tsara ve ny famoahana ny lizy tany tamin'ilay kabary tao anaty rova tao amin'le Colisée tamin'le fotoana fa mbola nentina ihany koa tatia amin'ny toerana hafa zany voambolana zany de zay zany lizy ohatrany hoe roitina any amina zavatra araky ny fiteny mazatra hoe sy ny fiteny sy fandraisan'andro hoe tsy apiditra ny sakafo anaty vilany, tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny poketra, tsy misy idiran'izany raha atao amin'le tenin'ny mpitaingy-tamboho sy ny mpanao karatra de inona ny diran'ny vitsika amin'ny pétrole fa izao mantsy na alefany reny nataony reny mba mety anakonana angamba ireo fanapa-kevitra ny raisina satria ny andro alarobia ny zavatra pitrangy eto amin'ny firenena moa zany de andro idinian'ny mpanapa-kevitra ao anatin'ny filakevitry minisitra andraisana fanapa-kevitra anaovana tatitra anaovana fanotsiana fomba fiasa singanana fotsiny ngamba ny zavatra anankiroa zavatra anankiroa zany de lesan'le fanapa-kevitra io moa zany efa azoazo atsaina hoe mety cyclone Patrick zany Patrick ina moa le raharaha hoe colonel Patrick randre mamonjy de mety hiteraka an'zao satria tao aorianan'iny de nisy ny filazana fa andraisana fanapa-kevitra fa maninona moa no ana amin'ny toerana olona atao fanadidina dia tava tsoka de le olona concerné moa no laza atao anatin'ny vidéo zay nataony zany paritaka teny amin'ny tambazotra tserasera fa hoe nisy sandary maromaro tao anatin'le izy de nisy fanapa-kevitra ndraisina atao anatin'ny filakevitra minisitra zany fa nitalean'ny fanadidina
amin'ny fikaroana fantikan-dalàna zany directeurany police judiciaire eo anivon'ny gendarmerie pirenena dia nasorona tamin'ny toerany zay zany loha anankiray io moa zany efa fantatra fa manomboka maneho hevitra sy miparitaka satria ny alohan'ny fanapahan-kevitra be deaibe ihany ko ny zavatra nitranga zay mba tsy lazana fa hoe fijorona vavolombelona ny sasany faneho-kevitra ny sasany na ny teto toerana na reo malagasy napitan-dranomasina milaza hoe tena misy zavatra ohatran'izao zay manahirana mihoatra mba tsy lazana fa bibina misy namoaka voambolana ohatrany hoe tena torture mihitsy zany a mitranga ao anatina fanadidina hoe ikaroana fantikan-dalàna zany tao anatin'izany de zay zany fanapa-kevitra ray fa ny tena manahirana aloha ary mampiasa ny saina ary mbola anaovana ataontsika hoe fanadidina sy fikaroana zany zao de hoe tapaka atao anivona filakevitry minisitra natao maly io zany io alarby fa fitony volana aprily io me marimarina kokoa fa tsy hisy lalàna ho fantsiana ny teti-bolam-panjakana amty taona 5 sy 4 ty raha eo am'le fanafoezana zany de tsy hisy LFR 2025 satria maninona raha ny tato-baovao tao anatin'le filakevitry minisitra zany de hoe mifanaraka amin'ny vinavina amin'le ataontsika hoe tety mpandanina sy fandrindrana ny volam-panjakana zany a ny fandehany am'izao ataontsika hoe fisasasasahany exercice 2025 zao zay zany le izy tsisy LFR 2025 tapaka tao nifany filakevitry minisitra zany zay zany aloha nisan'ny antom-pivoriana anankiray ao anatin'le hoe fivoriana ara-potoana voalohan'ny parlementa zany hoe ny anteny mieripiresina de anisan'ny tokony andalo ao anatin'izao fivoriana zao a io fantsina ny tetibolo io tsy hisy zany am'ty taona ty zavatrafa zany no andanina ny 80 andro eny anivon'ny fivoriana ara-potoana voalohany am'ty taona inona moa no resahana ao anatin'ny LFR zao le izy a ny teny a de tony rano andamosiny migisa aloha zany raraka fotsiny ny antsoantso fitakina zay nataon'ny mpiasa malagasy tao anatin'ny etsiky ny 1er mai hoe mba ho sambatra ny mpiasa de mba farafakely ny $100 zany zay zany a mba takiny mba anana n'le ataontsika hoe sambasambatry ery de zay zany lola izy hoe tony soso voatapodrano zany aloha ny mpiasa malagasy anahoana no fandehan'zany hiteraka le ataontsika hoe riska na faharisiana na fahavitriana azahoana vokatra ve eny amin'ny fampandehanana le asa-panjakana zany rehetrarehetra itsakila ny maty zany ty zao ny sondro bidi-piainana na ny inflation de efa nitondro tao anatin'ny LFI na ny lalàna mifeny fandania na ny teti-bolam-panjakana taona 20 de efa mamaritra hoe izao isan-jato ny sondro bidi-piainana am'ty taona de vinavina io a fa ny rehetra de efa samy mandrefy am'izany amin'ny poketra ny andavanandro io hoe ahoana tsy mba TDL tsony hoe tonga de lany hoe efa mba eo aminao ihany izy de lany fa mbola tsy tonga de efa lany ny karama am'izao fotoana zao de zay zany le zavatra hitripetraka hoe tsy hisy aloha zany fikitihana na mbola eritreritra hoe karama zany satria na ny LFR ary tsisy ny LFI moa zany efa tsy namondro an'izany de zao eo zany inona no mety fetraka an'izay araka nambara de miohatra am'le inflation satria mbola miakatra aloha zao vidin'ny solika na de misy ary ny filazana fa eny ho any amin'ny volana jolony lay dia miakatra aloha ny vidiny izy a raha vao miakatra ny vidin'ny solika de efa miako avy hatrany zany amin'ny vidiny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro eny rehetreny rehefa miakatra zay dia zay aloha zany de efa andrefesana ny vidim-piainana de eo koa le hoe ampitombo ny riska na motivation apisy rendement vokatra tsara kokoa tsaratsara kokoa ve ny io zavatra io eny anivony reny a ataontsika fampidina ny asa-panjakana reny sasana atry vao may ampitombo nefa mampimenimenina sy maharatsy toerana ny Madagasikara ao anatin'le hoe kolikoly zay zany aloha lafindray lafin-javatra faharoa ahoana moa zany satria tao anatin'le COI voafarany teo a zay ny aloavana n'le ataontsika hoe fitsidihana ara-panjakana zay nataon'ny Filou frantsay teto nisy vola voatonona ngetao nisy fifanaraha-piara-miasa farafakely ny enina ngeny nanaovana soni tao anatin'ireny nisy volany resahana nge hotohana amin'ny lafin'ny fambolena sy ny lafin'ny fikaroana amin'ny lafin'ny fampianarana ambony amin'ny lafin'ny de ahoana ny mikasika an'izany rehetrarehetra zany tsy misy akony hoe ao anatina tetibolo zany sa inona mifandehana zany kely zavatra resahana ao anatin'ireny fantsiana ny tetibolo reny io koa zao mikasika an'ireny le hoe misy vola
ao anatin'ilay fifanarahana am'ireo mpamatsy vola mahazatra ao zao misy an'le fex ny FRD mariny hoe efa prévu tany anatin'ilay LFI 2025 ila izy fa hoe mbola atao anatina négociation isika ao anatina négociation ny amin'ny hoe azahoana na tsy azahoana satria misy zavatra tsy maintsy fepetrana masotsivana tsy maintsy narahany Madagasikara amin'ny fifehezana amin'le hoe fampiarana ny vérité des prix any amin'ny fampianana na fampitsanonana ny subvention any amin'ny jirama sy ny sisa misy vola maro samihafa zany ao anatin'izany de tsy prévu zany ary tokony ho hita zany ao anatin'izay ninga anaovana fanitsina ny teti-bola-panjakana sationany fotsiny zany fa eo moa zany de mbola resahana mbola akitsika paitoekarena zany satria tsy anao hoe talazana connaissance eto amin'ny lafin'izy ry rdania fa moavy ny fanadidina ao ataon'ireo paitoekarena hoe inona moa no akon'le tsy fanaovana le hoe LFR 2025 eo amin'ny fandehan'ny fiainam-pirenena ko satria moa ny fotoana efa tonga am'le andrenisana ny dokam-barotra sy ireo hoe idiran'ny antso de omena sehatra mpieno ao arin reto doka vitsivitsy reto izay ny izy ry Dani efa tafaveriny sika ao anatin'izay zay ihany koa ny laharana zay afahanao mifandray maro ny resaka nyresahana teo ary mbola betsaka ihany koa ny azo tantaraina toliara koa io etsy andaniny zany nisy olona iray ty laza ihany koa ao anatin'ny ny varoso tao tamanabretony amin'ny hoe député teo aloha azo torina hoy izy any amin'ny fitsarany resam-pirenena zay anao any base toliara zany hoe raha tena miakatra zany ny tantara lazany zany izy atao anatin'ny io moa efa resabe atsika tamin'ny herinandro io mbola tsy tantara tsy vity io ary zay nge mahatonga le hoe roritina any amin'ny zavatra fa mba tsy fatohan'ny olona ao anatin'le hoe tena raharaha mahakasika ny fiainam-pirenena le resaka am'izao fotoana zao any amin'ny zavatra tsy zay le hoe aprefa sotonina makany am'le izy mihitsy sotonina makany am'le hoe prefarefana le zavatra mba tsy heverina tena politika tena mahapolitika matsy de nikasika an'le hoe fampandrosona ny tanàna taloha raisina ny antso miaraba tompoko miaraba zala manao ane ny andro ty mandakitra fa mitoetra raha politika hatramin'ny mafampana ravina ho zany ngiafilolo nomboka itety resaka amin'ny voky ndao atompotsika amin'ny tony onjam-peotony ranga asanazy vonitra mba hoe aminay tela sorety ily ny etahetany fa zay de lina mafy mihitsy mba resaka mabebe ny tokony resahana aminy manaraka zany am'le famakafakanana ataonareo eo an'le momba le adin'izy mirahalahy aditra moa zany le hoe misandray miteny tsaribary minday teny tsy adina manindry zany mifahatarako an'izy efa ndrebaka tena semba oky io ny antony mantsy de zao ahodikodina raha vao misy zavatra anankiray de ino roitina lava be de lany ny fotoana de adinidiny ndray le zavatra nararo maly ka io tsy mahagaga teny am'izao tena tsy mahagaga teny am'izao ara le teny le député hoe afaka entina an'ilay eny raharaha sarotra be zany misy le député sarotra be zany tena sarotra zany ny pirofo angononao am'izany ary mbola procédure bebe ala hoe aloha am'izao raha ohatra ka zao mbola mampetipety mahazotosa lah saotranao amin'ny fanehoan-kevitra inona ny fandehan'le baolina tamin'ny alina fa za aloha tsy nijery inona nivokatra nivokatra de rosoray ny baolina ohatra tsy maintsy misy mivoaka ampandresy moa zany satria fa lalao miverina leo maly de tsy maintsy misy mivoaka ampandresy mba hiarika ny famaranana kiza manao famaranana ary dani ny PSG zany Paris Saint-Germain sy Inter Milan ohatra zany ohatra ny rodana daholo koa ny ekipa mafy zany izay mahatonga anao manao akanjo ohatran'ny manga sy mena toy zany ianao efa nampiomana ny saiko mihitsy hoe tafakatra any amin'ny lalao famaranana nareo ary izy sangisangy vazivazy moa nataova iny zany ay raha maty azy zany de miakatra andehan'ny faharoa ty zany karahan'ny PSG manao famaranana zany hoe manao zao zany ny tanàna manao zao raha tsy ivana tamin'ny heritaona de Dortmund no nanitsana zareo ndao no raisina anao ary miaraba tompoko salama lasa tapa-kevitra izy fotoana zao ifampiresahana le le namana teo tsy nanteny rovina ny filoha manapa-kevitra hoe manomboka le hoe fionana mivantana amin'io io manana ny calendrieny izy manana ny calendrieny za mino mantsy fa hoseriny amin'ny fanomanana n'le ataontsika hoe fionana tampin'ny sadek zao tanterahany eto amin'ny volana aogostra zay alohavany satria Madagasikara no filohanay satria misy an'le hoe filoha ohatran'ny délestage zany le izy e délestage tournant
de misy an'zay hoe présidence tournante zany de zaky ny enim-bolana zany io mifamatopatiky eo zany le fitantanana an'io le vondrona fifanakalozana io zany raha toe-karena moa zany tena mibana tsy maintsy hifantofantoka ao anatin'izany l izy ka tsy fantatry hoe tafiditra ao anatin'izay ary ny fanirina koa nge de hoe mba igny ane mba tsy ho olona voatsonga no hitondra tena ao anatin'ny falaisam-pitenenana am'ireny hoe fa tena homanina mialoha de mitondra ny teny satria raha ny tena zavatra manahirana ny olona ny tena ho resahana sy anaovana fangatahana de tokony mitarika fantsiana ny teti-bolam-panjakana zany zay nge lizy ry tany ay satria tena mety hiteny zany hoe tena problema be ke tena le todrano fanondrahana le toeram-pambolen'ny tantsa satria raha ny fiatraikan'iny le ataontsika fanamboarana n'ilay lalana migodanana no autoroute iny zao amin'ireo tany lemaka sy fambolen'ny mponina mamakivaky niny makany amin'ny district n'Anjozorobe misy apahany amin'ny eny Manjakandriana misy apahany amin'ny eny Anjozorobe misy apahany amin'ny Antananarivo avaradrano de mety hainona satona fotsiny zany fampitoerana maro samihafa ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny resaka fanamboaran-dalana ny resaka io fitrandrahana renakibon'ny tany ny resaka base toliara hoenao zany satria any amin'ny fahinana amby folon'ny volana any zany misy ny fifanatreana ao anatin'ny gouvernement sy ny député zany am'le question réponse anaovana le tatitra moa zany de hoenao koa le izy hoe mahafoka sy milaza ve satria rano nahazatra sy ny hita ary eno zay de saika fangatahana sy fisorana ary fitokafana ny tena andanina ny fotoana tao anatin'izy hoe de misaotra fa de mangataka zay de eo le somary mametraka fanontaniana inona ary ty mangataka andray tiky nefa zany nge no antony andrafetana nireny teti-bola aloha loaty finance initial reny de tsy tokony ao anatin'ny fangatahana ntsony fa fanerena amin'ny mahampanara-maso ny asan'ny gouvernement tany ny parlement zany indrindra fa ny solombavambahoaka de tokony fanerena hoe teto anoloanay nareo de nandroso an'ity ka aiza ho aiza ny fanatanterahana an'io inona ny sakana inona ny olana de eo zany raha misy le izy de zay nge le anitsina an'ireny teti-bolo reny hoe ahitsy zany le izy satria tsy araka an'izany sinisisa de satria na fotsiny zany rehetrarehetra zany fa hoe tsika mahita izy fanerina namana teo moa zany de rovina mba hoeny lasora lasora etsaka ketsy io galavitry tsy de fatalavitra amitsika lasora tantarany lasora zany tantara vohitra mana tantara zany raha lasora amin'ny mahalasora azy fa raha mitaontsika hoe firoboroban'ny tanàna de efa fantatra koa ny zavatra hitranga ao amin'io commune na lasora io fa io zany de isany ho fefika koa io zany raha afaka ataontsika hoe 10 taona 10 taona eo amin'ny ataontsika hoe fanorenana ary tsisy fahafahamanao le ho fanitarana ntsony ary zao aloha zao za mino fa miditra de miditra mivola eo anivon'ny commune am'le asa fanorenana za am'le permis de construire tsy haiko ny amin'ny resaka partie ana ramble le fa rehefa vita le zay de manomboka isatrisatra zany fidiram-bola ny commune zany ao anatin'ny liste de any amin'ny etratrano de ny etratrano moa zany de efa raha mahita io fa ny fanjakana nge no hitango an'lizy zany zao amin'ny alalan'ny direction générale des impôts de miandry zany zany hoe ianao zany mitsempoka de amin'ny fanjakana mitango de ianao rehefa avy miandry ina zay filazany lizy hoe subvention de subvention eto amitsika mety manana eny milaza fotsiny mety hoe endriky subvention fanazavana moa zany any amin'ny trésor gne misy rubrique an'io zany de hoe hita ny any commune ihany hita mivolan'ny commune zao de fahamoahana an'iny eo da ninga moramora matoy angony fanjakana de ozy le mpaneho hevitra politika hoe ngareo mahazaka fofombola rehefa tonga ao zany ohatra zany ke reny le mpikojakoja lalany reny fantatry zao fa misy vola eo ary vola tokony ho am'izany fa tsy tonga efa vahintsika teto ny be ny tanàna Ambohiboeny tamin'ny fotoanandro sy commune urbaine zany commune anankiray ao anatin'ny faritra ao amin'ny faritra Boeny de hoe manana vola amina miliara zay ozy izy ao amin'ny trésor de zay zany mahafantatra hoe misy volany anay ao dia manao an'ireo ataontsika hoe appel d'offre amin'ny resaka fourniture reo ataontsika hoe taratasy encre sy ny sisa zay ampiasaina amin'ny fanaovana an'ireo copie sy ny sisa eo anivon'ny commune amin'ny état civil zany de tonga ny fournisseur zany manatitra ny entana de rehefa aloha ny volan'ny fournisseur kahaka ny volany any Mahajanga dia tsy mahazo ny volany de mazava loatra fa tapaka ny fiaraha-miasa miena ny fifampitokisana mba tsy ilazana fa ohatra mihevitra mpitatana ny tanàna ho ny mpamitaka na mba tsy ilazana fa mpandaingy de olana be mihitsy le izy rehefa avy eo zany lasa tsy voaloha raisina aloha ianao fa miantso miaraka tokoa salama
sorona viekeka amin'ilay afakafakana samy miara-miasa fanday tena mahafinaritra be le inona moa mampatonga antsika hifanaona amina zahatra ohatr'izao dia misy heveran'ilay mpitondra fanjakana mihitsy hoe tsinitsiny aby izany resaka mivoaka rehetra izany izany efa ny raha nyteny hoe miveran-tsaina le olona dia ohatran'ny hoe olona hoe lafadala ve fa raha ohatra hoe tena very-tsaina le olona teo dia tena aritadidy marina izy ny zavatra nyteneny tena misy hainao radio moa zany mandefa ren'le fomba nataon'andre matompony tamin'ny nanao propaganda reto manao hoe misy mpanao politika manatanteraka propaganda fotsiny dia mampanakena ny olona manao ny asa ohatrany hoe mandainga zany ohatrany hoe mampanakena anao fotsiny doza raha tena miverina amin'izany hoe andre matompony tsy hotadidiny daholo ny zavatra nyteneny fa izy io ny tena anao dia manontany tentsika amin'izao hoe tena manao marina ary ve zany la mpitondra fanjakana ka ito ny ilazana fa izay olona zany tena ohatrany tsisy rarainy zany hoe efa nyteny zany izy fa tenenina fotsiny zany dia efa ambasany iny a dia any dia inona indray ny vaovao dia marina le marina loatra le teninao hoe mamiliviliny saina izany no antony ataony amin'izao fotoana izao mamiliviliny sainao mpiaina mamiliviliny sainao a tsy fatoka amin'ny zavatra anankiray a izay tsy mitanterahany indray ary ny zava-doza amin'izay teny hoe mbola afaka miverina anao rehefa avy eo manao an'ilay izy io moa tandrazana raha manana ty ary atsika matoa mbola velona iny eto zany dia mbola araky ny fitenin'ny mpikabary tony mbola manana didy na ho an'ny ankohonana na ho an'ny tanàna na ho an'ny firenena mihitsy dia samy mitondra ny anjara brika eo tsy hisy ho faly an'izay hoe nimpiototra kontro zany tsy hisy an'izany tsy maintsy randray ianao ve raha ao anatin'ny ankohonana dia tsy mba hijery izay ahasoa ny ankohonanao mba ho an'ny tarana koa mba iny moa le fitenan'le zardany hoe tsy ho resy tondromaso zay zany le fa azoko an-tsaina koa azoko an-tsaina ihany koa iverenako ihany mantsy mikasika an'le LFR teo ny zavatra mahazo an'ity fitondrany ity eo zany la hitana hoe misy vola sa tsy isy vola dia io zany le hoe ny vola misy fa ny andaniana azy no tsy fantatra mba tsy lazany hoe tsy mazava ny antony mantsy dia zao raha miresaka solombavam-bahoaka fotsiny tsika zavatra anakoroa zany mba misinganiko akoatran'ireo zavatra hafa misy le atao hoe siady io zany le vola omena isaky ny distrika ary miara mitantana amin'ny fampiasana azy ireo ny solombavam-bahoaka na ena n'izy io na ena zany le valeur eo amin'ny 60 millions eo zany sisa ariary zay zany le fandehana tsy moramora no nytelomany sananekeny solombavam-bahoaka an'izany zay zany le izy ny fidiran'le hoe tsy fisin'ny LFR aloha zany dia midika hoe tsisy akitikitika vola eo satria raha vao miditra miverina manao manao an'le LFR dia tsy maintsy hiady varotra ny député avereno le siady amin'ny sandany teo aloha satria mitaky an'izany etseo le namana anankiray isan'ny mpianjo le hoe lalana fizoran'ny olona maro tsy de hoe lava be makaizy ny alavirany eria andotapenaka amin'ny faritra andotapenaka mba amboary varenika zao anatin'le siady afaka manao an'izany ny commune moa zany ny arakaraky ny volan'ny commune tsisy raha epahefany tsisy raha epahatelo ny teti-bola mifaritana miditra dia tsy maintsy mijery ny commune eny olona ara-pahamehana ny andaniny volan'ny commune raha ny eto Antananarivo renivohitra aloha am'izao dia karamany mpiasan'ny commune efa 703 arivo mahery am'izao fotoana zao dia zay zany aloha le zavatra mitranga dia tsy maintsy mijery izy hoe raha ohatra ka le mahaolona ny mety ho taraikina mandefitra na en souffrance dia problema be ao ny commune ataontsika ao anaty finosana ny commune fa hiverina ihany tsika le hoe mety ho antony ihany koa mahatonga indrindra hoe tena odio raha ohatra moa zany hoe oziny hoe odio mitapy ihany aloha le LFR amin'ity fa ho problema be raha hoentiny ao anivon'ny solombavam-bahoaka io satria solombavam-bahoaka dia tsy maintsy hiady varotra ny antony dia zao finao dia mieritreritra hoe moramora amin'ny solombavam-bahoaka le mikasika an'le 4-4 le 4-4 nge tsy omenandreo fotsiny fa miala amin'ny tombontsoa sy ny karamandreo koa le andoavana le vidin'le 4-4
zany hoe raha dika teny tsotra de tiana en souffrance koa ny solombavam-bahoaka ao anatin'le izy le siady efa niena tsy hoe vola miditra any am-posin'ny solombavam-bahoaka ny siady fa raha mahita ihany fa isa mba manampinampy azy ireo ataontsika ao anaty findosana ihany zany rehefa tonga ny vanim-potoana mpifidianana manaovana le mpimaso satria any ny tena mirodorodo be le hoe siady de misy hoe ty tamin'ny député zao ty tamin'ny député zao satria izy mbola irotsaka amin'le fotoam-pifidianana manaraka de eo koa le hoe tena en souffrance ihany zareo mikasika an'le vola pahambola tsy maintsy aloha am'le fifidianana katikatra ka raha iveriny ny fitondrana ny fanjakana hoe andeha ho any manoloana ny député hoe hitondra n'ilay volavolan-dalàna fantsina ny tety-bola mpanjakana 520 tonga de misy akandondona latabatra ambany aloha ny adevitra ina le ambany tsy hoe ajotso le hoe niveau ny débat fa haitsika ihany le zavatra mitrangy hoe tsy mandeha io tsy mandeha io fa ahoana aloha ty siady ty tsy mety ady varotra izy am'le siady ahoana ty siadina eny avireno am'loniny mba tsy ilazany hoe apekaro satria ny filana de mitombo de nefa tsy anana isanana an'izany lay fitonam-panjakana razadiny mbola tamin'iny to-piasana lasa iny ry dani de nisy an'le coupe budgétaire hoe nikatsakatsanana daholo ny vola tany misy anaovana inony jirama zay zany le fandeha hatrany amin'ny natokana ho an'ny fampianarana sy ny fanabeazana monitsany niteraka resabe teto ary teto amin'ny tany sy ny firenena tsy hoe akory natao kabary tsy valiana na hoe nanao rinirinnindasa tsy tsaroana nisy ny resaka coupe budgétaire amina milliard il faut 300 milliards d'ariary latsaka kely ingely izy radany dany amin'ny 280 tano any amonjenany io tena vonjeny jirama mba tsy hitatra be ty délestage atovy an'le volan-kinapsa koa zay foana le zavatra mitranga am'izao fotoana zao na mahaolona sa tsy naolona de azoazo atsaina zany amin'ny lafiny ray tsy de question technique ihany fa hoe tena hoe manify le atsan'le kitapam-bola de nefa zany dafa hoe mety hiteny le ahoana koa zany brito zany idéologique tsikary anao an'le hoe palais de l'innovation etsy vato tsikary anao mise en place na centrale na parc solaire 220 mégawatt isika ary lazaina fampiditra zao milliard d'ariary de dollars avy amin'ny tetikasa base tuleara ohatrany be ampanononana fa ahoana daholo ny am'ireny zay toko ngele izy isika raha manana le hoe melo mety mbola ho avy antso le namana hoe 15 tonnes ngery brito isa-taona ny volamena tsika zao efa mivolana fahadimy de ahoana atao anatin'ny efatra raha 15 tonnes divisé par 12 mois zany fa une tonne mahery par mois ny tokony naondrana raha ohatra ka ataony répartition équitable zany ao anatin'ny taona de efa tokony mba napidipiditra ihany raha hoe une tonne fotsiny zany atombona ny sandrany gramany volamena am'izao fotoana zao de hoe mba tokony miditra ihany fe sa akory taloha raisina ny antso rahatraizy miaraba tompoko tapaka indray ianao azafady de afaka verina miantso tsisy olana eo am'le fifandraisana ihany koa mety mahatonga an'izay satria maromaro miantso i resaka volamena zay mihitsy de misy an'ity vaovao ty koa le trafikana volamena le skilanke tsika lasa firenena ohatranesy irana tsiny fa sady marary mamenatra ohatranesy mary misera fa ohatra zany mitady sera aiza misery de fa aty amitsika tsy hoe vo io no nisy mpanao trafikana volamena fa taloha efa nisy fa ny fanontaniany hoe fa maninona zany no misy fasahina foana manao an'io mahita irika foana ny hafa hoe mbola afaka atao le manao trafikana volamena eto Madagasikara misy teratany malagasy misy teratany vahiny io zany aloha ny tratra de teany eo zany ny fanjakana fa zay koa de tsy mandefitra am'izany ao anatin'le izy mety aloha le izy amin'ny lafiny anankiray asa mety natonga an'io ngambany le hoe mbola tsirotsika ihany le fadaly hoe nahazo vola tam'le hoe zay mahatratra ty ny larana finday raha misy manao intervention mena prime de mety ho zany koa le izy amin'ny lafiny ray mba motive koa zany ny sasany hoe ketohanay raha voatratra na afeninao aizy io na afeninao aiza de tratra de nalefa ny tsy fa aloha zany le namana ny fanontaniana mipetraka any koa ny mpiaino indrindra ho atsika rehetra zany zay mety hoe mitovy sainana zany ty namana ray zay mandeha somenzy ty hoe ary le izy zany tratra de alefa aiza any koa le fanontaniana mampitratratratra de eo ihany eo l'izy mantsy teto amitsika misy zavatra anankiroa de misy an'le agence nationale de l'or en or de misy koa ny hoe banque centrale raha ny tena marina zany aloha ireny tratra reny de tokony mandeha any amin'ny banque centrale de tokony manao tatitra ihany koa ao zany hoe firy moa zany zao ny tahirim-bolamena atsika eo anivan'izany banque centrale zany ianao zany mba mitady ihany maka an'le vaovao fa
atao ahoany zay moa le endriky ny fahalalany asa fanaovangazety eto Madagasikara miaina an'izany tsika tsikivy tsika tsikivy fa tsy maintsy atao foana ka zay azo ny vaovao aloha de avoaka zaraina amin'ny olona fa fantady mihitsika zany mba maka situation hoe manahoana ny situation mikasika ny ataontsika réserve nord eto amin'ny Madagasikara raha ny banque centrale ohatra ny resahana de miandratsika tsika ngitsikivy amin'izany mihitsy ny tompona andraikitra ohatry hoe ao foana izy manak'izay fa tsy maintsy ho azo ihany no vaovao amin'ny fotoana zay volany io mety tsinana mety feno manana fa mety maizana koa le izy zany zao resaka volamena misy an'le tamin'le CEO iny koa nisy an'le hoe naverina ny volamena taiza misy tany le mitavany Comore zany fa tany Maurice koa tany Maurice aloha nanao an'izy apabe maso fa ny Comore fa nialoha lalana kely talohan'iny fa le avy any Afrika Atsimo koa mbola any fa tsy hoe adino le vary mangatsika mbola misy telo amby 7 kilô any de verenana ihany le zavatra misy eto Madagasikara ary satria zany eny ny olona hoe inona marina ary le tena iseho inona le zavatra ho atao ahoana de ny zavatra misy aloha de afandrendream-bahoaka mipetsaka fa ny amin'le ataontsika hoe zavatra tena miako sy mipaka de ifaniliana toy le mahazatra sy efa eno zany hoe tsy mba iza io tsy mbo za fa ry zalahy zay zany le izy de davana eky avao ny aniliany tsy mbola misy mba fiekena mihitsy hoe miaiky zay tompoko fa misy ny tsy fetezana fa de ho areniny zany zay nge le misy hoe rehefa ibaboany io de mody rariny kanefa rehefa ela be eo zany le izy hoe ela be zay nareo ohatra zao de zao nareo de tsy maintsy mba zay zany le izy hoe iareto ao zany azo mena tsiny mihitsy ny olona raha ohatra ka mampatsiahy ary azo raisina ho fanakianana be fa nampatsiahy satria nampanantena kosa nge fa raha mifampanantena tamin'ny 7 nge na ny tamin'ny 7 nge ry dani raha milafaka ny angovo fotsiny de ohatran'izao ve le izy hoe efa ampitombona avy 2 noho ny zavany capacité énergétique amin'izao fotoana zao ao arin'ny fin de mandat ny andringen'ny olona fa atao arin'ny ataontsika fataperan'ny tompiasana voalohany 5 taona nge vao may apire noho ny ainana tany amin'ny andraisana ny fitondrana ny ainana ny atao hoe délestage teto de ilaza ve tamin'ny andro ny fitondrana maraka raha valimanana nanomboka ny délestage de mahatonga ianao zany niditra teo de mitokony nahita vahaolana momba an'izany de rehefa tamin'ny andro ny flora valimanana no efa nahitana an'izany hoe zao tsy hoe fidikoafana na fanomezana fa nrindraindrana an'izany mpitondra tamin'izany fotoana zany fa matoa no nyrosaka ho fidina de manana vina manana programme ary anatsara no ny vitany teo aloha fa tsy hoe anapitrosaka indray de zany le izy hoe tsy miaiky mihitsy zany raha ohatra matsomba zay le hoe humilité nge zay le mba hoe tena fanetretena raha mba manana fanetretena mba misy eky fiekena manoloana ny taontsika hoe tsy fetezana de mba raha mahita ngely zay ndalo raisinao raha fa mbola tsisy miarabe tapaka foana eny efa manomboka miverina ny réseau zay efa hitako efa miverina tsy tapatapaka tsony satria to somary tapatapaka tsy vetrandro vesa raha fa tonga aloha tonga de raisina avetrany fa mandra-pahatonga anao satria tsy avela ho fotsy aloha ny fifandraisana de miezaka tsika resaka satria raha-pireneny ty tsy azo avelavela am'izao satria hito zany tsy hoe anao tantely avadrakotra na hoe atao taon'ny paisokaty ty resaka harem-pireneny ty fa betsaka nge ny zavatra namela takaitra nge ho resahana ohatra hoe Madagasikara nge nosy amin'ny manosy any Madagasikara de manana ny toerany lehibe ny fifandraisana amin'ny resaka anabakabaka rehefa miresaka fifandraisana anabakabaka na fitaterana zany na fifamoivozana anabakabaka ianao de raha mahita eo de iteny ve anao hoe tamin'ny fitondrana teo aloha napotika ny ary Madagasikara so de mba mifanohitra am'izay ny zavatra misy ary zay mihitsy ny tena marina mba nisy roplanina ngena hoe namen'ny fitondrana mpitondra tamin'izany fotoana zany ity Boeing ity tsy hoe Boeing simba akory na hoe Boeing andany vola ny fikojanana azy na de hoe mazava loatra fa tafiditra ao anatin'ny fitantanana ny hoe fikojakojanana zany fiaramanidina zany fa nanam-piny ny teo anivony ary Madagasikara l'air force one mbola tsarona tsara de isany zao am'izao fotoana zao mampalahelo zany lasa ohatrany hoe tatara sisy meny tompoko miaraba tompoko manao any salam botra vao talata maty any manao any tsika any tsara ratsy eto ranga am'izao fahasalamana maty am'izao mahena lefa makapakanao brido tena faly tena faly fa mahay ranga ianao fa zao kosa tiako tenenina tsika malagasy tsika nefa olona sepetritsiny eo fa ne no mitondra tsika eto rse de ay zany le takarany an'izany hoe tenenina hoe
vitsivitanyireo atao aiza olona io nefa ny tena hatramin'izay fa hoe lainga aloha zavatra tsy maintsy ataoko e zavatra tokony io tsy mianatry ny andaintsy io zavatra ataony io de lainga de io izy zao vo anakaiky vahoaka fa makaiky alako vo nandray io fanjakana io na tsy tokony hoe anakaiky vahoaka zao ny alako hoe akaiky vahoaka de vahoaka io efa endasany lamitabataba daholo ilona mijery vaovao zao ry kokara miteny rôly fa miteny de izay za ozy izy raha izy tamin'io ozy izy rôly fa tsy zao mifanekena za ozy izy raha izy tamin'io izy kokara fa tsy zao mifanekena tamin'le daly io fa de zao ve allo macron andalo eto foana ozy izy kokara am'izay o madio tanàna ka olona tsy mahavita ninona zany raha tsy lalova vahinika tena manahirana io zangava de fa aza ala nino saina fa tsy ampianaro zany mahazo tolo rehetra ndao ary sotra zay mihitsy ingely izy ny zava-dehibe satria ny tena ny fampandrosoana dia isan'ny levier anankiray na hoe fanainga ao amin'izany ny resaka fanabeazana sy ny fampianarana ny antony de zao ny etotan-kevitra mikasika ny areny eto Madagasikara eny fa ino ny tena mahalala izy ianao raha miresaka amin'ny tanoranora mpianatra eny an-tanàna eny zany rehefa mba le farany herinandro na mba mifanakalokaly tena tsy na ny resaka ara géographie fotsiny eto Madagasikara ary tany tsy tafita ho an'ny tanoratsia zany ianao zany raha miresaka an'izany hoe misy an'izany hoe akoro zany de hoe akorana hoe korambanto ve zany ry tonton sa iny distrika le akora raha eo amin'le distrika maharitra ny faritra Ioromé raha tsy fantatry ny tanora ny akamaroan'ny tanoratsika zany sao de fa misy antso aloha de sao de mba tsy andry izy miaraba tompoko eno a eny zany le rectification le loi de finance plutôt zany mihitsy ny tapaka atao amin'ny filakevitry misy knazary zendanao a de ono ragady de ahoana le gaby tabe io sa tonga de tratran'le zany le gaby sa tonga de feno le izy avao manahirana tsasiko so izy ty Madagasikara tsasiko so izy am'le ka tsy fantatro ka nga misy mahazo mihitsy tsisy mahazo ahoana nefa ny anao ohatra hoe tsy zaza ragady tena za ohatra mpamiana anao ihany makafy anao fa tena hoe tsy kivy ianao fa rehefa mahitana izy ragady tena kivy tena tsisy antenainy okely plutôt ndao ary mbola ezaka antso économiste moa tsika zany mba miaraka mitafatafa ohatra am'izao hoe tsy hoe fanao sa tsy fanao tsy mamisy LFR iny lotsy hilaza hoe fanao sy tsy fanao ngamba tsy any ny tena vahaolana fa le hoe tsy any ny tena devitra fa hoe inona ny mety ho fiatraikan'le izy inona koa ny tena hoe lecture ny famakina le hoe tsy fanao LFR anankiray ho a le teo andresahako teo hoe raha tonga ny tsy mba zaza koa mitondratondra LFR fa tonga de endrasan'ny solomavamavoaka depuis ferme zay fiteneniny hoe le siady zay aty efa sepotra be mandony anjara vola amin'le hoe paranay amin'ity resaka fividianana 4-4 ty io manko tsy maintsy natelina ohatra le mitelina sobakaka moa zany izy président ratsiraka tamin'ny fotoanandro zay raha misy antso zao de raisiny ianao e miaraba tompoko manao ane miaraba tompoko be salama indrindra miaraba nareo de miaraba firy de miaraba technicienao ambady eny ary mahafinaritra rahagalary tompoko ny tiako lazana de momba ny fitondrano ty ihany zany io aloha zany raha fijeriko manokana aromaro ngamba no mitombo hevitra fitondrana tsy mipetraka eo zany de hoe voninahitra fotsiny mipetra eo fa raha hoe ny ampandroso Madagasikara sy ny tingo fiainam-bahoaka tsy ao anaty sainy sy tsy hainy zany raha zay no fijeriko azy manokana ary tena raha manao zavatra azy io zavatra de misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka raha tiavona akorazeny soa reny fanamboarana ny kiaka mamasy fanamboarana ny politika inona zao voka-tsoaza fanamboarana ny politika manandarana nandaniny hitandrana le viaria solala no hitandrana collision de misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka io no natao de tilena latina voalohany tiaka mamasy tia ohatsy tsy mahazo fakataona amin'ny fomba zao ndray tobisina dolo ndray tambarom-bahoaka novanan'le autoroute andehanana hitandrana arena avy eo amin'io anaty alany salarova io zany tena ohatra hoe marina mihitsy opian'le dipité anankiray hoe tsy mahazaka fa mitady vola fomba rehetra afakony andany fiaraka fakira hoe ny afaka Madagasikara
tsy ao anaty zay ina zao vokatra le nanambarana le collégienne anaty roa inona nefa vola toroana ny lany amin'ilay zay naovanareo hoe namanao zavatra tipetraka amin'ny tena vahoaka fa zavatra eny ary daotsika aloha anaraka dokam-barotra vitsivitsy dia miverina manody ny tafa eny ary tompoko mbola manana minitra maromaro tsika mbola ahafahana mitafy eto zany mifanakalo hevitra tsy sanatria hoe anao resaka mandany jiro fa tena fitiavana an'le firenena sy asoa azy mihitsy no tena mahatonga antsika maresadresaka miaraba tompoko miaraba tompoko kanarike miaraba tompoko eny ary le akamatatra amseo mo monsieur Dany izy io mahay akamatatra tsara zao otra mba mahay kely tena mahay be ty va misy akamatatra le hoe sina mba lalao kely zany hoe misy vazaha madama masombika fanentika fa tsy mifankatratra inona ry zany misy vazaha de misy vazaha madama masombika mifanentika fa tsy mifankatratra de ty ny faharoa inona ry zany mitombona fa tsy azo raisina mitombona fa tsy azo raisina de koa nety mody zany mitombona fa tsy azo raisina zay zany le izy mety efa ataova efa lasa efa resaka ifanaovana eny amin'ny fiarahamonina mihitsy manao nefa tsy mety tratra mitombona fa tsy azo raisina io de za zao tena zao zao zoko raha misy erika zany zao rehefa maheno azany mety mitsikitsiky mety mbola mpandraisina sakafo marana izy am'izao fotoa zao satria betsaka koa ny vita ny tombodato miaraba tompoko allo miaraba ena roa fiainam-pirenena zao io araka lazaitsika mo le tapaka mo izy teo fa zavatra atao ny fanjakalo ty zany de zavatra fiainam-bahoaka samy mamakapaka zany zay ny olona rehetra raha titeny avatireny tasa izy teo piaza vary areny nandarina votasy polise zao inona vao vokatra azo am'ireny polise ao maheria tsy hoe mpanakafo sakindray de mpanakafo mpamaitatekoa de ny mpanao propagande fa kitany amin'iny efa aviaso lalaka re andisina nanaovana le arena le milalale zany de hidradrana le arena ao anatiny fotsy rehefa arena vanao miala vanao iny efa niala zany mba ohatrany ratsiratsy kely ratsiratsy fifandraisana kely tsika ratsiratsy kely le raha tena malagasy eny ary miresaka raha lalana migodana moa zany izy io zany teo ampiandohana 264 kilomètre eo mbola tsaiky raha iova satria le tracé moa miovaova foana zany noho le hoe misy fanoeran'ny olona am'le tanjy andalovan'le izy de nalay miova kely hoe mandeha zany 20 kilomètre voalohany tapany voalohany première phase de ny fitondram-panjakana no miantoka ny voalo amin'io ny apahany manaraka de mbola ifampirarana sy de davana famatsim-bola de fa ohatrany efa misy hirika ao am'zany zany le manahirana be ao anatin'le izy zany nge ny ilana an'ireny fanatsina mba tsy ilazana hoe constitutionnellement araka lalam-panorenana ahoana resaka orthodoxie financière zany hoe amin'ny lala amin'ny fitantanana vola ahoana resaka LFR mahatonga antsika amin'ny teny zany oraisina aloha ianao hoe raha mijanona amin'ny 80 kilomètre moa izy rdany zany de aiza zany no farany iny lalany iny mbola tsy tena misy miteny exactement etsy hoe otsinanina sa andrefana soa avaratra anjozorobely izy ny tena hitapitra mijanona le 80 kilomètre amin'ny io fotsiny zany raha mikasika an'io raha fa misy antso ao de oraisina anao hoe miaraba tompoko efa tafiditra derina kely ndray ohatra maheno fa andeo any filiara olo le ranga iny izy mihitsy moa niteny tamy ladiko fa nle fotoana ny mbola tsy niteneniny kosa hoe rovina fa mety efa manandeo any filiara ranga mba sokafo masompanara aza misy manatrika anifa tonda pancarte de manatrika hoe tsy mila anao ram'zay olona de nany anao anatran'le vahoaka ianao indray zao nareo miresaka an'le autoroute inona ny autoroute raha anatsika tena atrysolo le dala firotona telo taona izay teny
80 kilomètres vita amin'ny décembre zao ndray 25 kilomètres vita amin'ny any aizy de hatramin'izao tena rangairanga tena vita mission an'le dany izay tena maro vita mission faly matron mijery izy vita mission la mbola pidimy taona ndray fa hovaino ny lalam-panorena teo fa tena ny amin'ny mototra pitsy misy de davy araka ny tenile rangaty eo zavatra tipotony daholo fournier câble le transport par câble le colisée ovaovainy daholo miaso malagasy rehetrarehetra tena zay mission le daly io olona fady aminao ve nentinao miakatra eny amin'ny rova rangaty zavatra olona faly ery Macron mety an'la mission fa vohitsakitsako mihitsy lisany lazy fera ngava mampalahelo makarary soa mahireza ndao ary ny filohan'ny république araka ny lalam-panorenana dia institution tsy le olombelona fa le président de république institution de la république izy zany zao isan'ny androm-panjakana anankiray dia raha ny tokony izy zany dia hoe ny olona eo amin'ny toerana io dia manana ny ajany sy ny voninahiny ary sahazanyzany tokoa dia misy a ny midalo raisiny ianao miaraba tompoko ny whatsapp allo miaraba nareo salama allo de mbola mamofota mandy any monsieur plutôt Air Force One Air Force Zamarisostra ranga calme fotsiny hitanao hitanao le hoe tsisy elefera-tsony satria efa ho fantatra fa hoe ho lany amin'ny antenimieram-pirenena Bastiliard de efa ho avy de milliard tsy ilaina tsony zany hoe elefera zany efa hoe ho avy amin'izay famatsiana ampiasaina ny zavatra rehetra efa ho hita daholo ny vola zay ngely izy tsotrakely ngely izy ianao kosa ranga misondre ndao ary asina kely tsikitsika any ao anatin'le izy izy tokoa mako tsy maintsy zay ngely izy hoe ny teny napetraka mora tsy hivonarina tsy voateritsika ary mampatsiahy ambavala izy am'izao fotoana zao nge amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao to dia mampatsiahanao tsy lera hoe nisy an'izany tokoa no efa nisy an'izany hoe bus intelligent bus électrique zao ny farany teo ankoatran'le hoe bus arivo dia hoe tsy niteny an'izany arivo zany zay dia zao misy hoe bus électrique ampifandray an'ny tsara sotra sy vato dia hitatsika eo moa zany satria mety ilaina angely izy amin'ny lafiny indray miarapa tokoa salama saika mba nitany fotsiny principe universel moa le hoe ny poutsiste tsy tokony azo dito milasaka dia inona ny esprit le principe ntiako atongavana toetsaina mihitsy neny matonga zao rehetrarehetra zao toetsaina enjana be neny namola volana zay hoe fanonganana efa kreta be ny ampamoky ny réseau manodidina zay dia amin'ny fomba ahoana moa no afahanao mitondra fenao miinsiste ny tena mampieritreritra koa ny kely le raisam-pirenena le izy fa inona ny antony zay zany ny mba tiako hoe fakenareo zalahy hoe tena inona ny manekena io olona io zany hoe hitondra eo ary tena nomena autoroute mihitsy izy tena mampalahelo zay no ataoko hoe misy tsokomba rangale izy tsokombakomba ary na ny mbola fijanonana eo ary mbola tsokomba fa za moa le ny antsoiny mosese tadikanareo gamany fa nifangana moa ny filohan'ny assemblée nationale fa mbola misy mosesy ao an-dapoka mbola misy mosesy afaka hoe mba misainao hoe maninona ny tena viraviraina tena sanatria ao viraviraina ohatra ninona re dia anjarany rehetrarehetra mieritreritra fa raha zao amin'ny toy dia loatra mifaverezan-draha tsy haiko zay fa raha tsika eto fa tena 47% veranga dépressif ny lehilahy dia tsy eton'izany ne ny ambiansany fiarahamonina ny ambiansa tokantrano dia sanatria koa ve hoe tratrany dépression le mpitondra sanatria satranareo miresaka an'le hoe poutsiste sy ny etsetra ianao efa ny déroger an'izany inge zao le zavatra mitrangatsy Gabon ry Danie inona tao Gabon lehibe ny mpiambana akaiky ny filoha no naka an'le fahefana ny andraro aloha zany tsisy raha latsaka
mikisaky ianao de sy nalainy ny fitonana de nanao élection izy zany a ataona vitsy tadioarina de tany lany izy ary filohan'ny antenymerindolona malagasy no solo tena fitondram-panjakana natrika an'le investiture zay nitaterahana tamin'ny farany herinandro lasa teo zay zany manao hoe ianao moa zany teny Gabon inona moa Gabon sy France de ohatrany ahoana rahantsika malala ny tantara raharahany zareo iny fa ny déroger an'izay hoe na tiana na sy tiana de misy aloko ny ataontsika hoe ny communauté internationale misy ihany koa le dia tanany ancienne puissance coloniale ny mpanjanaka antsika taloha ny zavatra misy eto Madagasikara de zay le izy tombontsoa zany antsisy resaka akamakamy zany le izy ami pays fa intérêt zany no mitondra an'le izy zay zany le izy de hoe sy mipetraka eo zany de mety afaka mamaly an'izay le resaka hoe mihinona ny tombontsoan'ny ary manodidina an'le izy ohatran'izany le hoe firenena angamo France de manana hoe fitrandahana volamena aty Afrika izy no manana de izy no milaza fa manana tahirim-bolamena sationa zany fotsiny misy fanapahan-kevitra raisina politika indrindra famelohana fifidianana aty amin'ny tany zana tamin'ny taloha de matetika ny any a Frantsa na ny amin'ireo fahita lavitra frantsay no hainona ny vaovao melo ary tsy voazao zany fa nateo alohan'izao da ho raisiny ty antso manaraka ty miaraba tokoa tapaka izy ny RN7 de hoe andeha ho any Toliara de misy namana mandehana automobile fiara ahitana lalana hoe izy moa nanao enao misy lanatsina da zay fa zay le somesy de vakina fa tena mitsaly miaraba tokoa ya falbrava zala tsondrany any eno zay indinany le izy maramarina ny teny raha arsan teo le repère mihitsy ny diso nanomboka tany amin'ny voalohany tany amin'ny 2009 tany iny repère ny diso de manao raha jere tsara fa manao misy bavure foana le izy jusqu'à ty amin'ny 2025 fandikana lalam-panorenana fandikana zo materaka malagasy filatrana règle na processus électoral tsy nadraina mihitsy jusqu'à zao le firenena amin'ny olo ambana androso moa ka nanao inona fa le firenena mitorona miemotra de zao tsika zao le izy diso tany amin'ny voalohany tany ohatra mibotsina bokotsakanjo izy zany le tokolamonda zao diso tany amin'ny voalohany le izy tany amin'ny nanomboka ny tondrany tany voalohany de zao tsika zao de inona zao inona no azo atao am'izay ny azo atao am'izay averina mihitsy aloha le fiainatra républicaine tonga de zavatra hoe tsy hoe didiratona fa zavatra tapoka mihitsy manao fivorina mihitsy zay angambany izy manao fivorina de hoe inona le zavatra anseho ny règle tomboky filatrana filoham-pirenena tsy azo atao mandasaka olona nanonga-panjakana zay aloha ajanona amin'ny toerana misy azy eo izy na tonga na hoe na foanana izy hoe de aloha mandalo titeza mita le izy fa raha mbola izao tsy mety me mandeha any amin'ny fahaloavana foana de reo fa reo olo reo hoe mitarika casserole daholo reo ministre sy ny tompona andraiky mpanjakana rehetrarehetra reo ary izy ihany ny afamiteny zany mipotra tsikelikely izy aty ariny tsitsika manapotsa azy fa zareo samy zareo any miteny hoe misy ministre zao manao de rena aloha fa misy zavatra ho arahana misy évaluena sisy ministre évaluena zany fa rehefa tsy mahay de asorony zay le izy fa tsy hoe évaluena de zay mahay miresaka aminao ma satria ianao manao zavatra fantatsy le subordination anao de sarotra ho anao miala an'le izy manala an'le olona zay ny le zavatra problema misy eto raha mbola mitotsika raha mbola ohatry zao foana ka velo io fisaiko fa de makany miratso le izy zay zalava de tena andriamanitra dlaola iny ary zany mihitsy ingely manahirany ho resantsika raha-pitso tonga de vo manana deny zao fa resaka mandeha moa zany le izy ary fa manomboka resana tsika tany aloha tany de efa nyteny atao vandromaso io article 163 ao anaty constitution io article 163 telo amby enimpolo amby zato resana ary manomboka mandeha am'izao fotoana zao le aya aminy hoe ikitika lalam-panorenana io de efa manao karazana hoe valafefy ary fanina atongavana am'izany ary zay le mety hoe efa manomana bala izy ao anatin'le izy bala politika zany andao aloha nao ampidirina miaraba tompoko ho resantsika rapitso ho ataotsika miaraba taniko fotsiny hoe misy redi fa izy ty mariveko maty le mpandaharana zay le hoe ny tompony andraikitra fandarana aloha zany mbola tsy nanome toromarika ny am'izay hoe fameriana zay fa aloha mba atao matsiro hoe tena tonga ty de premier tour de vita hoe ny am'ty marainy ty zany de aloha ndray ny rapitso resa fa ny rapitso tonga de fa ho resantsika ny loha hevitra ao
hoe ahoana tokoa moa zany raha hoe anova constitution efa misy ny hoe pour zany andaotsika ho any amin'ny 5e république fa iza ny tompo-kevitra amin'izany eo tsika zany inona ny fandeha alizy ahoana fandeha alizy sa mety hiova régime mihitsy etsetraetsetra tena mety eo atsiro zany manahoana io mbola tapaka izy iny fa tonga miarapa manahoana mahino an'izany teninao zany anese brito eno a sanatiako a le fireneko teo a eno a le mamovana lampanena sanatiako fa aza ampidirinao anatin'ny sainy teo zany fa le député maiva-tsaina tsy vary tena olona kalma fotsiny tena maro eny mety anasoran'io élection io zany to anina ho amezana volan'ireo kalma fotsinao a tena maro fa aza fanatiako popopopopo maro fona jesosy mato zao mantsy tsika zao mbola tsisy mahalala ny antony atony sy vota satria hoe ny olona mahafantatra ny zava-misy ny fanapahan-kevitra mila enona ny vahoaka tsy tsy hoe rikely antony ry dani tsika zany tsy tena mbola mahazo hoe inona moa zany ny tena mahatonga le tampika eo zany de teny hoe iresaka ifampiresaka ho anakaiky eno mila mahafantatra ny zava-misy marina ny vahoaka sy ny tsisa efa miditra amin'ny taona faharoa amin'le fitondrana makytsika eo ray vetivety de tapitra zany 5 taona amin'ny mandat zany de zay l izy ary efa manomboka l izy hoe mitondra anao zany amin'ny akapobeny manao manano sainy olona tsy hevitra zay zavatra mety hoe tena itingeny tena hoe lay ny NDP de ataony miara-mihetsika daholo zany le zavatra rehetra iny le zavatra miara-mihetsika mandroatra ny ronono miboraka ny salaka ny rafozana tsy tonga de eo zany l izy hoe inona ary ty ataony tonga ampidiriny miditra ao anatin'zay triangle de Bermude zay zany le izy tonga de joboka de very eo de zay le izy very eo anatin'le izy hoe ny ronono mandroatra tsy apatana ny salaka tsy miboraka ny rafozana tsy tsy an'ny tokonany iza no vonjena miarapatopoko Allô, manahoana to? Manahoana, Madame Tondraty Andramanala. Eny aminareo eny zao, eny ary. Zao le teny mitody efa tena tafilitra anaty l'élection de dernier sika zao. Tena misavo ary tena sainy debata. Fa ny nany mefika zany a. Nazo rehefa taitra ny lohako a. Tena ikikika any amin'ny arabe andao fa tsy rariny intsony zao. De amin'izay fotoana zay raha ngatsika rehetrarehetra mba tonga de manampy an'le olona manao an'izay fa tsy aveloatra salany adaly eny amin'ny arabe fotsiny le mba olona mivonona mitolona da vao mandeha misingana manko le olona de ho avy mitandro filamina isambotra azy fa rehefa misy olona anankiray zany tena hoe sa mijoro tena zay olona rehetrarehetra eny amin'ny arabe sy ny ohatran'izay tokony miaraka mirona mitsangana zay zany azo atao amin'ity fotoana ity fa tena mandatsaka atsika ny amin'ny zavatra tsy ampoizina mihitsy izy zao ary tena efa mampalahelo mihitsy ny zavatra ataony de manarak'izay koa le hoe ohatra zany allo eny tompoko eo mbola toka de tsika zany le misy raha miseny teny manko le hoe tokony tsy makany tokony tsy misy manotrina le président zany rehefa makany tuliara le resaka base tuliara iny ny tena atorany mila mahafantatra raha tena honnête izy aloha zany tsy honnête mila tenenina vahoaka ary zany eo aminareo de miaraka mirohatra makany ny olona de manohatra de manohana fa tsy isaky sambotra fa raha ohatra manko ny tsy fantatra ny toerana alehany mety le mpanohana anazy fotsiny mietiny eo de sary milaza hoe ekenay base tuliara fa aleo fantatry ny vahoaka hoe izy zany mitotona de miaraka amin'ny monsieur daholo na mamindany amin'izy na tsy mandany afa tsy ho gaga ndraiky raha mitrango zany ry danie mety hoe ho réquisitionné na ny camion reo karabe nareo makaridy de tsisy vo misy mitondratondra banderole de efa misy voasava aorina raha vo zany efa haitsika le zavatra hitrangy andao za tsisy miarapatoko salaminareo salama e mafozy any resaka fa le anisan'le fanapiarahamony ary matetika saika isan'andro olaza fa hitapamety ka ony ilay ray masy voatifika talekadin'osy efa miady aloha mialatra radio sy akoho ary matetika naverina talefony tsy manana tranofonena raiky tsy fantatra miavany le ila matiny zandary io ka natolotra ny fokon'olo nandraza ny talekadin'olo misy olo zany tena izy miaraka de nizay ny tabela
dia mba hoe samborona nitsirina tany amin'ny tolotrangena izany rehefa eloka vilany azy zany dia nitsirina maty maro ny asany tolotra tany filaminany zay ny eto Madagasikara atsika misaotra io tsy voandroanina inonan'izany hoe mifampatoko ve ny opposition fitsarana ny opposition tsy le hoe mikaroka le manao fikarohana fotsiny zany fanadidina mety endrikendrikana fandikan-dalàna dia mitondra an'izany any fitsarana eo le maharepublika hoe fisaraha-pahefanany eto amintsika izany fa nga zany misy manatsa an'izany tondro molotra ary dia efa taraiky ary ananina ry tondro molotra fotsiny nefa mety olana ara-tany io fifandirana amin'ny ara-tany io dia misy mivadika iny dalo dia tonga dia tsinjainy zalany ambanivohitra any tsy mandalo fitsarana dia mitoy an'le teo dia zany nge maharatsy endrika atsika eo eran'izao tontolo izao amin'ny lafin'ny fijerenany lafin'ny maolona zany resaka hoe resaka exécution sommaire ny resaka torture nalaza be io resaka torture io fampijaliana moa zany filazan'le ina tena zay mihitsy le voambolana tena madika torture fampijaliana eny setra fanoatra le erisetra be mihitsy zany izy any anatin'ireny hoe fakanambavany ny olona aiahina honanao fandikan-dalàna tena nevin'ny fiarahamonina dia ohatra nisy fanapa-kevitra ndraiky moa tamin'ny filakevitra ministra zany mikasika an'izany satria tena samy tsakotsako nataony olona tsako tena amin'ny Facebook tena izy raisy nanao fa ianao ngamba niantso mamarana ny androany dia toy izay narapitsy ty miaraba tompo miverina any ary monsieur Dania eto amin'ny akamatatra teo mbola nandindinika zay le vazaha atoandra dia ny alina le madame kareo zany fanendrika fa tsy fankahita mihitsy zay le izy fa le fa tsy haiko mivaliny iny le hoe mitombona fa tsy manina mosy fa tsy mandeha zay mankasika ke sotra mitondra tsika va maraina mitondra vazivazy kely maraindray na ianao ihany koa no azo lazaina hoe namarana fandaratsika tamin'ny andro makasitraka betsaka ny mbola afaka risahana fa zay aloha ny vita tamin'ny androany dia raha pitotsika efa tonga dia resaka an'le hoe ahoana marina ny amin'le lalam-panorenana satria matsy raha zay no mitranga dia